Isitraky herinaratsy saboka amin'nisy fitondram-panjakany amin'ny alalan'nisy ministera nisy angovona akoranafo iareo amin'ny komina nisy Soanerana na ho manambaro ary fokotany nisy Ilafitsinana distrika nisy Tolagnaro ao antoerany amin'izao fotoagna izao ireo orinasa hanatanteraka izay asa izay. Florent Frédéric solotegna ny télévision malagasy ao Tolagnaro. Ny orinasa Olay Teknôlôjia no anatanteraka ity tetikasa projet LED ity izay tafiditra amin'ny vinany filoham-pirenena Andry Rajoelina araka ny voafaritra ao amin'ny politika ankapobeny fitondrana mba hanapariahana herinaratra manerana ireo distrika sy ny komina rehetra. Andrin-jiro 900 no apetraka izay anaraka ny lalam-pirenena faha 12 ka komina ambanivohitra Soanerana sy Manambaro no isitraka izany ankoatra ny fokotany Lafitsinana izay mbola ao anatin'ny komina Soanerana. Nanaramaso fotony ny fanombohany ity tetikasa ity ny gouvernoura ny faritra Anosy mba ho fanamorana sy anafainganana ny fanatanterahana izany. Fisaorana natolotrainy Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina satria tanteraka le hoe mijery ny atia amin'ny commune sy misy commune adiny sy misy distrika adiny resaka électrification rurale ny resaka ao anatin'ny tetikasa ny fitondram-panjakana izay iarahana amin'ny JIRAMA ny atao hoe projet LID dia misitraka an'izany ny commune urbaine ny Manambaro ny Soanerana ary commune ny Faradofay isitraka jiro isaky ny tokantrano amin'izay zany ny ponina a Manambaro a Soanerana mandalo koa Lafitsinana. Izay dia vokatry ny fiaraha-miasa aty fotony izay niarahantsika koa ampamatsy vola ny Banque mondiale izay nametraka raha ara-pahamehana ny faritra Anosy araky ny toromarika izay nomeny ny fitondram-panjakana izay isaorana eto koa zany ministère ny énergie et des hydrocarbures izay nametraka ny reto tetikasa reto aty fotony ary ny faritra Anosy dia mandamina mandrindra n'ireo tetikasa rehetra aty amin'ny faritra Anosy. Ankoatra ny fanazavana ny tanàna dia ampiakatra ny arikarenina ao amin'ny komina ny fahasoana herinaratra toy izao. Eto moa zahay eto amin'ny komina ambanivohitra Manambaro dia misaotra ny fitondram-panjakana izay tarihin'ny filoha Andry Rajoelina amin'izao fagnomezana hazavana ho ny tanànan'ny Manambaro zao. Izy ity sy hoe hazavana ihany fa hahazoana handrofo amin'ny asa rehetra satria ny ziro ny énergie zany dia besaky ny zavatra vita aminazy. Maro ny masina hiasa miteraka ny asa maro amin'ny tanàna zay misy anay ka zay ny isaoranay zany. Misaotra koa moa ny orinasa JIRAMA sy ny Banque mondiale indrindra moa ramatoa gouverneur zay sy mamela anay fa magnaraka aty fotony mijery ny fampandehanana an'izao fananganana ny ziro zao. Araka izany dia mirindra ny fampandrosoana ho an'ireto komina ireto satria dia miroso araka ny tokony izany koa ny fanamboarana ny laram-pirenena faha 13 amin'izao fotoana izao ankoatra ny fanondrenana tsena manara-penitra ho azy ireo.